Arety mandoza ny sinizita ary ilana fitsaboana aingana raha ny fanazavan'ny maître Johnny Mamniaina mpitsabo amin'ny fomba natoraly ny mahitsy. Ampolo taona no nitsabony azy io fa aizana nolovana tamin'ny ray aman-dreny sy nomba mpikarohana ka afaka mametraka antoka amin'ny fanasitranana izany ny tenany. Misy amin'ny olon-drehetra io aretiny io araka ny fanazavany saingy ny fisehony sy ny amafiny heriny no samihafa. Raha ny tena izy dia ny olona rehetrarehetra aloha dia manana sinusite daholo, vola sinusite daholo ny olona rehetrarehetra. Sinusite dia tsy mihetsika mihitsy ratsy isaky ny ririnina mangatsiakandro. Fa raha ny sinusite zany mihetsika amin'izao tsika mafanandro zao dia izay izy le tafiditra ao amin'ilay atao hoe état grave, zany hoe enjana be zany ny sinusite mahazo an'ilay olona, mety hitarika hafanina, mety atorana anazy tampoka mihitsy ilay sinusite amin'izay fotoana zay mba tsy tenenana hoe malasadala ny sinusite nefa azo tenenana zany hoe malasadala tanteraka ny sinusite. Misy karazany ny sinusite ary samy hafa koa ny fitsaboana azy. Mitovy kosa nefa ny fitsaboana azy ireo amin'ny fomba entiny maître Johnny. Tsy mila fandidiny zany araka ny fanazavany. Tsy ny rehetra nefa anao afaka anao io fomba fitsaboana io. Fitsaboana atao aloha dia tsy misy effet secondaire. Misy natao hoe sinusite frontale dia misy natao hoe sinusite maxillaire. Ny sinusite maxillaire zany dia mitsofoka miditra aty izay amin'ny alalan'ny opération no anaovan'ny dokotera anazy, ary sinusite frontale kosa dia mijanona ato izay amin'ny alalan'ny ponction indray no anaovan'ny dokotera anazy. Noho izany sady miataky ny sinusite frontale zany ny fanalana sinusite eto amina no manala ny sinusite maxillaire no manala ny fototra na ny source ny sinusite mihitsy izay any atapon-dohan'ilay olona, satria raha miditra ny ranom-panafody dia mitsofoka mandeha aty dia mahazo any amin'ny fosse nasale dia miataky any amin'ny couloir rehetrarehetra any mihitsy dia alainy amin'izay le izy rehefa avy eo dia avoakany reny hitantsika maso reny ny fomba avoakan'ilay sinusite zay tsy marary, tsy mandeha raha, afaka eo no ao tsy hoe rehefa mpanala sinusite dia hoe efa mivoaka le sinusite n'olona io. Ho anay tradipraticien zany zany tiako tenenina zany ka ilaza ianao fa efa sitrana le olona diso zany zay zavatra zay hoe efa mivoaka le sinusite dia sitrana le olona. Mila mahay ny source ny avin'ny sinusite, mila mahafantatra tsara le zava-misy ary mila mahafantatra le fipetraky lizy eo amin'le olona, fa tsy hoe voaka le sinusite dia ilaza ianao fa mahay manala sinusite an'kio ianao, tsy zay le izy. Fa ny tena zava-dehibe dia ainao ve no mitady an'izany source le aretina rehetrarehetra zany. Akoatra ny fikarohana nataon'ny maître Johnny, voamarindreo manampahaizana ihany koa ny singa ampiasaina amin'ny fitsaboana ataony. Tsy misy voka-dratsy hafa na effet secondaire avy amin'ireo ranom-panafody ampiasaina ary efa nahitam-bokatra azo antoka izany. Zany hoe misy manam-pahaizana izay professeur américaine sy frantsay zany anisany nandray apahany amin'io fanafody fanalana sinusite teto aminay io izay nampiaika any zareo eran'izao tontolo zao, satria izy nangataka contrat kely taminah hoe raha misy 5% ana détaméloïde amin'ilay izy dia ifanaraky tsika, satria le détaméloïde zany dia ao ny source ivoan'ny aretina mpahazo ny olona na cancer na rein na asthme toy eto rehefa karazana aretina zany dia avy amin'izay détaméloïde zay dia rehefa hita le manam-pahaizana ambony be reo zany le izy dia hita fa naomby ary 75% na détaméloïde no afaka dia zareo nanome résultat na hoe ny détaméloïde dia manafoana aretina maro be. Zany hoe raha sinusite no nalaina eto amin'ny maître Johnny dia aretina maro be zany no lumine afaka tanteraka ao anatin'le olona, fa tsy mijanona amin'le sinusite fotsiny le, satria reto tokoa ary ny trangan-javatra raha zay no jereva dika zay zany na manam-pahaizana amerikana na manam-pahaizana frantsay dia misy sali tanteraka amin'ny fitsaboana zay ataoko zany. Tsy sarotra hoe ty mpitsabo ty mamantatra ny aretina, saingy mila fitsaboana aingana ny olona iombonin'ny sinusite mba tsy hitarika homamiadana amin'ireo taova samy hafa. Ny olona misy sinusite dia mangotsikotsika ny vantolany, ny olona misy sinusite dia mitaraina marary an-doha, ny olona misy sinusite dia mitaraina ho fanina lava jereo fa karazana aretina samy hafa zao zay tansaiko zay ny olona misy sinusite dia hita fa mora ataken'ny tazo izy na mangatsidava na manavinavy lava na olona tsy dia en forme loatra. Sinusite zany dia mitarika mahavono cancer, mahasepotra hémorroïde interne, hémorroïde externe, zany rehetrarehetra zany nefa dia tsaboina eto amin'ny maître Johnny daholo, na ny insuffisance rénale na calcul rénal, épilepsie, andro be sy ny sisa dia vita eto daholo. Zany hoe efa manana preuve an'izany ny tenako olona maro be ny efa sitrana sy afaka an'izany ary misy ny fiaraha-miasa izay ataoko amina dokotera mandefa olona ny tenako makamina hôpitaly, mandefa olona makany amin'ny assurance, mandefa olona aty koa ny any amin'ny assurance reny klinika reny dia mandefa olona aty amiko.